Hiditra anatin'ireo vaovao manasongadina ny lafiny ara-tsosialy sy ny trangam-piarahamonina samihafa isika amin'ny alasinainy 10 novambra ho avy izao moa no fankalazana ny andro raisam-pirenena ny ady amin'ny herisetra miatra amin'ny vehivavy. Misy araka izany ny afatra avy amin'ny maître Antany Irina Honorine filohan'ny fikambanana Conseil de l'observation des droits de l'homme et de l'éthique mikasika ny zon'ny vehivavy sy ny herisetra mahazo azy ireo. Fanazavana eo ambony fandraisam-peo an'ny Lova Ramanantsoa, Sariny Christian Rakotindramanga kosa. Dia misolitena ny fikambanana ao amin'ny Conseil de l'observatoire des droits de l'homme et de l'éthique. Izany hoe miasa ho amin'ny fandiniana zany ny zon'olombelona sy ny zavatra rehetra ilana ny fetezana zany. Io éthique io zany ny tena hitondrana azy androany. Ny atao hoe vehivavy mantsy raha vao miresaka hoe vehivavy dia voalohany indrindra aina ny vehivavy. Tsy misy aina mivoaka zany atao tany raha tsy avy amin'ny vehivavy. Na misy ara ny fiarinan'ny mahaolona amin'ny vehivavy sy ny lehilahy tsy miaina, tsy afaka miaina, tsy afaka hiaina zany io aina io raha tsy mivoaka avy amin'ny alalan'ny vehivavy. Teny tsotra tompoko no entinay androany nefa heverinay fa ho latsapaka any amin'ny saina sy any amin'ny fanahiny tsirairay. Zay mahaina ny vehivavy zay no oka tsarovantsika mandrakariva ka raha sanatria mananeritreritra na tena mahavita mihitsy mahakasy tanana entinay amin'ny fikasy tanana aloha voalohany indrindra satria io no tsotra indrindra nefa io koa no mety ho betsaka indrindra amin'ny toetra herisetra atao amin'ny vehivavy. Ka izay manana ny zeritreritra zay dia tokony hametraka fa hoe ny andohan'ny aina dia ny reny ary ny faran'ny aina avy eo aminao koa dia ny zanaka. Ka tsy pina eto zany amin'ny androandroany ny mahaina ny zanaka vavy, mahaina ny vehivavy, mahaina ny